Rabantsika rehetra tonga zao tamin'ny fandarana RDJ mozika manokana na RDJ mozika spécial ny fandarana ho rahantsika miteny ity ny fotoana moa zany dia ohatran'izao foana ny fotoanantsika isan'andro eto amin'ny page RDJ mozika zavatra anakefitra resantsika miteny ity ireo sokajy vaovao ato anatin'ny RDJ mozika ny taona 2024 amby eo ihany koa ny resaka fisafidianana hoe manahoana fomba fisafidianana amin'ny tambajotra tserasera na site web izany tsy tambajotra fa site web moa zany eo ihany koa ny resaka Facebook satria be dia be nareo manaraka eto amin'ny page eto ary ny amarantsika azy ny fomba fisafidianana amin'ny lalan'ny SMS ho atombotsika avy hatrany ny resaka voalohany dia tsy inona zany fa ny ireo sokajy vaovao ireto daholo indray no sokajy vaovao zay ho hitantsika ato anatin'ity RDJ mozika ity izy ity moa zany efa elaela tsy hita dia niverina indray ny antony tsy hoe ela hoe tsy hita fa teo foana izy fa noho ny antony ara Covid ny taona 2020 sy ny 2021 amby dia tsy afaka naraka an'izany isika satria tsy afaka nao fampisehoana ireo mpihira fa zany hoe spectacle kelikely madinidinika ihany afaka natao fa niverina izy zany tamin'ny taona 2023 amby ireo fampisehoana anisany hoe ngeza tsara indrindra nakafizinao na andehananao nijery tany ary mariana etona fa izy ireo dia tonga teto amin'ny RDJ nanao ny atao hoe tokambarotra dia tiana moa zany fa ny hoe spectacle de l'année indray zany niverina amin'ity taona ity zay antsoina hoe SDA ny code afatsika mifidy ao anatin'izay ny sokajy vaovao ihany koa ho hitantsika ato anatin'ity RDJ mozika ny taona 2024 amby ity dia ny cover zany hoe misy ny cover mihetsika dia misy ny cover milamina zany hoe repirateur nanao zay revireviny tany na studio tany dia hoe andaotsika anao mitsiketsika ataotsika na milamindamina dia zara anankiroa zany le izy dia izay no mahatonga an'ilay kategoria vaovao ny kategoria vaovao ihany koa zay ny code aloha ny cover milamina CVV dia ny cover mihetsika CVL dia ireo zany code arahanao rehefa anao safidy ianao dia ny listra moa zany ho hitanareo daholo ihany ny tsara ho fantatra ihany koa fa ny kategoria manaraka ny pop zay efa ela tsy nisy fa niverina izy amin'izao fotoana izao zany midika fa ireo teo aloha mivery satria be dia be ny makafy be dia be ny manao azy akafizinareo koa moa izy akatany reto amin'ny RDJ koa moa izy dia tafaverina indray zany ny kategoria pop ny pop moa zany code dia pop ihany POP ny code afatsika fity anatin'izay ny kategoria manaraka dia ny kategoria diaspora io zany le hoe ino ty diaspora ny atao hoe diaspora dia ireo olona malagasy mipetraka any ivelany zay miaina sy mivelona any fa manao kanto manao hira mamorokira manao mpihira dia tafiditra ato anatin'ity satria io tena kategoria tena milay be sady vaovao be mihitsy ary tonga eto amintsika izy amin'izao fotoana izao nandeha tato amin'ny RDJ ireo hira ireo zany hoe mbola misy fandarana mampahafantarintsika bebe kokoa an'izay kategoria rehetrarehetra zay anomboka amin'ny alatsinainy izao dia hitantsika daholo indray zany hoe ay ohatran'izao daholo indray ny fandarana vaovao sy ny kategoria vaovao izao indray tsika dia iresaka n'ilay hoe fomba fisafidianana ny fomba fisafidianana ao anatin'ity RDJ mozika ity dia tsotra mitsofoka ianao amin'ny site web zany hoe atoroko anao mihitsy zany le izy apikariko kely dia ampidiniko amin'izay dia miala ity sokafako ity dia ity koa ho fermeko tsotra be le izy soratanao fotsiny 3w.rdj.mg lay tapenao zany dia rehefa misokatra izy dia io le izy dia misy toromarika arahanao dia misafidy ianao marina tona fa indray mandeha isan'andro isaky ny kategoria ihany no fafahana mifidy fa tsy hoe isaky ny mifidy ianao marina dia mifidy ny arivo zany hoe fa misy moa zany tompon'aikitra mandraikitra an'izay dia iray isan'andro ihany no afahana mifidy ato anatin'ity site web ny RDJ ity www.rdj.mg no anaovanao an'izany izao netsika dia hiditra amin'ny tariresaka manaraka na ny topika hoe ny teny vahiny dia tsy ila izany fa ny resaka Facebook ho resantsika kely satria manomboka tafiditra sy ampiasaintsika amin'ny fiainandavanandro ty Facebook ity ary raha vao miresaka vaovao tsika na miresaka mpihira na ny hira mivoaka dia arahantsika amin'ny Facebook daholo zany rehetra zany dia tsara mampafantatra atsika dia tsara mampatsiahtsika fa tsy manan-kery ny misafidy amin'ny Facebook zany hoe ny fanaovana commentaire hoe ihany ny tiako tompoko tsy manan-kery ireny fa amin'ny alalan'ny site web ihany
no afatsika mifidy a raha resaka internet zany resahana dia ao ihany a no mafana mifidy ny be deaibe koa moa zany nareo am'izao fotoana zao hoe mandefa commentaire mandefa message privé na MP ozy izitsika ao anatin'ny page ny RDJ Musique dia manao safidy ao nareo tsy manan-kery reny fa mitsara dia mitsofoa ao anatin'ity site web ity a afahanareo misafidy afahanareo mijery afahanareo makafia afahanareo mifidy andreo hira marina fa le hira no safidiana fa tsy le mpihira no safidiana raha miteny hoe mpihira mako mba tsora mba misy ratsatsinao izaho kosa aloha ao zany hoe salamo malaza dia tsara foana efa malaza e dia hiditra amin'ny hira saka manaraka tsika dia ny fisafidianana amin'ny alalan'ny SMS izany ny fomba fisafidiana amin'ny SMS dia tsotra be mihitsy satria dia mandefa zany ianao amin'ny lala numéro orange ny 03232 00766 na ny 03356 00766 na ny 03434 00766 no afahanao mifidy dia mandefa zany ianao an'ilay code raha makanankiray zany zao hoe diaspora dia ny code zany dia dia miataka kely ianao soratanao eo ny hira sy ilay mpihira zay misafidinao tianao ka ahazo an'izay trophée an'ny RDJ Musique ny taona 2024 amby zay zany no fomba fifidianana amin'ny lalan'ny SMS na mety foana zany fa le code no zava-dehibe dia le hira dia le mpihira rehefa avy eo dia voangana amina toerana anankiray le izy dia efa misy moa zany ny commissaire Roger manara-maso zay rehetrarehetra zay mba ahafahana mamoaka ny vokatra rehefa avy eo marina etona fa tsy manan-kery ny SMS gratuit isan'andro zay fotsiny mba tsara mpahafantarantsika rehetra dia zay ndray mamara ny fandarana amin'ny teny ity mame fotoananao ndray raha mpitso eto amin'ny fandarana manokana RDJ Musique zay anomanantsika sady fa anomboka maly andreo fanotaninareo tsikelikely zahay sy iresaka zavatra fa ihany koa veloma tompoko raha mpitso ndray